tafiditra amin'ny vanim-potoana manasara taona isika eto Madagasikara. Mivadika ny lafim-baovao tanteraka kosa isika totosa tamin'ny farany herinandro iny ny famaranana ny fifananana fanatanjahantena any an-tsekoly ho antsika eto Madagasikara. Izany sy tany Ambatondrazaka moa no nanaovan'ity fifananana ity ary dia nanana solotena tao avokoa ireo faritra 12 nandritra ny 10 andro. Afa-po na ny minisitra tompon'anaikitra sy ny eo anivon'ny faritra loatra mangoro tamin'ny fisotran'ity fifaninanam-pirenena ho amin'ny fanatanjahantena an-tsekoly ity. Mitatitra Lanto Malalarasata. Ny asabotsy teo araka izany no nifarana tamin'ny fomba ofisialy ny lalao eny anivon'ny sekoly izay nandraisan'ny faritra 12 anjara tany amin'iny distrikta Ambatondrazaka faritra aloatra mangoro iny. Nisy raha teo ny lanonana famaranana natao tamin'ny izany. Ny faritra Atsimo andrefana indray izany zao no fantatra fa andray ny fiadiana ny tompon-dakaparitra eo amin'ny lalao an-tsekoly amin'ny taona 2024. Afa-po ny mpandray anjara ny mpikarakara toy ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ny ministera ange no tarika fa ny fandraisana anjara dia ho andrendra zay ny marina teto ohatra fotsiny zao hoe dia toerana nisy ny ministera amalala ny comité d'organisation nationale, misy ny ekipan'ny direction régionale d'éducation nationale, misy ny tao amin'ny ekipan'ny région, misy ny tao amin'ny fiadinan'ny tanàna n'Ambatondrazaka, Tariny, Beny-tanàna. Tsy nijery fotsiny ihany koa ny faritra fa nitondra ny anjara birikiny. Isaorana ny ekipa rehetra ny éducation nationale tomboka amin'ny monsieur le ministre sy rehetrarehetra zany fa arabaina ambonin'ny za rehetrarehetra zany Andriamato voalohany fa hifanavy ny tetesana nanome ny omby 4 vary 2 taona sy ny tsindrin-sakafo ho an'ireo ankizy. Teo amin'ny filaharana ankapobeny dia lasa ny faritra Atsimo andrefana ny toerana voalohany tamin'ny tindry amin'ny toraka ity. Taranja isan'ny narahany maro ihany koa ny lalao basketball izay nahitana ny kianja vaovao. Fataorian'ny fionan'ny lehiben'ny faritra Pointe amin'ny masovoan'ny Chine monina sy maseto Madagasikara dia tonga eto Antananarivo amin'izao fotoana izao hipandrara sinoa eo amin'ny sehitry ny jona tetsy amin'ny kartaona moa izy ireo no niona araka izao vaovao entin'ny Solange Rakotoano sy Toutson François izao. Araka izany dia niompana betsaka amin'ny tokony anarenana aingana ny Somapesy ao Mahajanga ny resaka ny fanaovany rotota. Resahanay tao ny resaka viscoa, ny resahanay dia resaka vy ansoalala, ny resahanay ny cimenteria, ary ny resahanay ny kasika ny sirama, ary ny resahanay koa ny kasika ny Somapesy. Fantatrareo fa ny Somapesy moa dia orinasa japonais ary efa teo ambalany ataontsika hoe fahity moa filazantsika an'izany efa ho faty mihitsy no niraisiny reto société viany Chine reto. Tsara dia marina fa dia olona vonona andrara tokoa ireo ary olona efa matianina eo amin'ny sehatra ny jona ary andinika izy inona no mety atao indray anatsarana fa ny zavatra mbanangatany kosa dia ny hoe ahoana ny ataontsika hoe ny fahatokisana zany hoe ny assurance na ny sécurité ny investissement izay atao aty Madagasikara. Miombon-kevitra amin'izay ve ny mpitondra fanjakana malagasy ozy izy ary miombon-kevitra amin'izay koa ve ny mpitondra any an-toerana any amin'ny faritra izay anaovana an'izany fododrafitrasa sy anaovana an'izany fandraharahana ataony zareo sinoa zany. Ao an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ihany koa no ametrahana ny consulat de Beijing voalohany eto Madagasikara. Fa raha misy ara ny fanokafana nataontsika hoe consulat avy any Beijing dia ao Mahajanga no azo an'izany consulat voalohany zany satria 4 amin'ireo distrikta ireo misy ny orinasa goavana sinoa avokoa. Fa mahakasika izay fampandrosoana ny faritra Iboeny izay ihany dia nambarany fa andalam-pahavitana ihany koa ny lalana mampitohy ny Soalala.